Miisa 420 ireo voatily. Miisa 420 ireo voatily fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus androany 20 Mey, araka nambarany profesora Antavololtina tao amin'ny televiziona nasionaly. Telo kosa ireo sitrana. Tafiakatra 4,900 izany ireo mitondra ny Covid-19 eto Madagasikara, ka 500 amin'izy ireo no mbola manaraka fitsaboana. Mitombo 450 kosa ny isan'ireo sitrana. Tsy ampidinina ny vidiny solika eto amin'ny tsena naty na dia mihamora aza izany vidiny izany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Io no fanambarana nataon'ny Praiminisitra omaly 20 Mey nandritra ny fandraisam-pitenena ny teny Vato nanoloana ireo solombavam-bahoaka. Noraisina izany fanapa-kevitra izany io izy mba ahafahany fanjakana mandoa ireo trosany amin'ireo orinasa mpandinjara solika miasa eto Madagasikara. Marihana fa mitetina 20 miliara ariary amin'izao fotoana izao ny fitambarany vola tokony alohan'ny fanjakana malagasy amin'ireto mpandraharaha ireto. Mety mbola hisy fanovana ny andininy vitsivitsy ao anatin'ilay volavolan-dalàna mahakasika ny fitantanam-bola mpanjakana na sy mpanitsiana. Io no nambarany Praiminisitra teny Vato androany 20 Mey. Nilaza ny lehibe ny governemanta fa hodinihina manokana ity volavolan-dalàna ity ka mety hisy mihitsy aza ny fanitsina raha ilaina izany. Nanome toky anefa ny tenany fa atolotra tsy ho ela eo anivon'ny parlemanta izany volavolan-dalàna izany.